Manitra ny araba tongolasy tongovavy amin'izao talata fahadimy ny volana aprily taona 2024 izao tahiry. Raha mily Jatovo no misana ny lafiny teknika dia manasa antsika rehetra ampanajana ary hiaraka aminay ato anatiny izao fandarana sehatra afatsika mifanakalo hevitra izao amin'ity maraina ity. Tsy misy fiafarany mihitsy ny tranga makasika ny raharaha manodidina ny filoham-pirenena sy ny fiadidiana ny repoblika, ny fiatraiketrahana etsy sy eroa, ny fandrahoana natao, ny endrika fandrobana, mifanodikodonana vola sy ny sisa. Nahoana ny tsy maintsy tsy misy herinandro nandingana mihitsy nandritra ny roa taona sy tapany, fa isan-kerinandro dia saika nandrenesana an'izany foana tao anatin'ny fitantanana noentina tao anatin'izao tapany voalohany amin'ny repoblika faefatra izao. Mbola mpitantana ve Pierre Mampianina fanga tapohina ny raharaha-pirenena ka atao mitovolenta amin'ny fiasan'ny mpangalatra ny fiasan'ny fitondrana ka tonga tampoka hoy izy tahaka ny fiavon'ny mpangalatra. Ampiasaina trany ny soratra masina, ampiasaina trany ny tenin'Andriamanitra fony vao mipetraka teo amin'ny fitondrana ary teny amin'ny fiangonana teny Sabotsina Mena teny no niresahany ny filoham-pirenena Pierre Mampianina fa izy dia androdana ary anangana ao anatin'ny atelona saingy ny tonga foana ny zato andro voaloha, faharoa, fahatelo, faefatra, efa asa zato andro fahafiry tokoa moa tsika amin'izao zava-misy iainan'ny firenena izao, fa dia tsy mety ny tafatsangana izay narodana ary ny zavatra misy aza dia ny hoe ho avy tahaka ny fiavin'ny mpangalatra tonga tampoka tsy ampozina. Izany hoe tena mifampiandrikendrotona mihitsy ve ny eny Mazorivo sy ny eny Avoloha ka dia hoe miomana ianareo ry Mazorivo fa dia ho avy tampoka tahaka ny fiavin'ny mpangalatra amin'ny ora tsy ampozonao ny anesorana anao amin'izany toerana izany. Ny fanesorana ny toerana amin'ny Prime Ministre moa dia safidy-po ho an'ny filoham-pirenena iny, saingy misy lalàna mamaritra an'izany araka ny voafaritra ny lalam-panorenana dia asa ataovy mifanaraka ihany koa izay ary ny hoe ho avy tampoka tahaka ny mpangalatra. Tsy fitantanana izany raha firenena ny resahana. Ny fitantanana ny firenena mantsy dia ny hoe gouverner se prévoir, izany hoe tokony ho fantatra ao anatin'ny fitantanana ny ho avy sy ny hotazanina raha mpitso, izany hoe mitsinjo lavitra tokoa ny firenena. Fa tsy izany zany kay ny fomba fitantanana ary dia tsy gaga isika raha amin'ny hoe tonga ny androany dia mamono afo, tonga ny rapitso dia mamono afo, fa tsy misy ninina mipetraka eto amin'ny firenena mandrakitiany androany. Izany rehetrarehetra izany no iresahantsika fa misy zahatra tsy tena mandeha loatra ato anatin'ny fiainan'ny firenena amin'izao fotoana izao. Fa ao anatin'ny fiadidiana ny repoblika moa dia voatsy ela kory izay ny fandrahonana fanambanana basy nataona olona ao amin'ny lampam-panjakana Ambotsiroatra ao izay natao tamina olom-pirenena mpanao gazety teny Carion dia ny dingin-drambo mihitsy fa hoe avy eo Ambotsiroatra izy dia sady mamilambana basy tsy ara-dalàna ny basy dia raha avy eo mahita karazan-javatra ho resahana dia laingalainga tahaka an'izany no entin'ireo manodidina ao anatin'ny fiadidiana ny repoblika amin'izao fotoana izao. Fa mitranga hatramin'ny omaly ihany koa ny La Gazette de la Grande Île dia namoaka fa tadiavina sy karohana hosamborona irezay mamonjy Claudine. Tsy afakory io fa tena akaiky ny filoham-pirenena ilay tena olona nalaza tokoa tao anatin'ny fiadidiana ny repoblika dia nisy moa ny filazany ny gazety ovakitsika vetivety angamba tamin'ity androany ity fa namoaka taratasy fisamborana sy fikarohana ho an'ny ramatora izay mamonjy Claudine sy raharo manatsosa olony aina Jacqueline ary Andriatsara Lina Sylvie ny avy ao amin'ny fiadidiana ny fisafondrara amin'ny asa-panjakanana ny inspecteur général de l'État etsy Antaninarenina. Taratasy dia mandeha amin'ny secrétaire général gendarmerie ankehitriny izay tantany ny général Paza Didier. Raha ny voalazan'ity taratasy ity araka ny voasoratra ny tamin'ny gazety Omaly dia misy izay taratasy navoaka izay dia
milaza fa misy pirofo amin'ny fisamborana ny Ramatoa Claudine sy ny namany roa hafa samy nanontany avokoa ny olona rehetra tamin'ny volana martsa 2024 lasa teo ny gazety. Raha nahita ny gazety teto Andrenivohitra nilaza fa nosamborona i Ramatoa Claudine. Izy io ihany koa dia nivoaka tamin'ny tranokala mpifandraisana sy taminatin'ny tambazotra mpifandraisana rehetrarehetra dia samy nandrehan'io daholo rehetrarehetra kinanjo mieritreritra azy ity moa fa hoe karazana tsao fotsiny ihany izany rehetrarehetra izany satria na ny zandarma aza tsy nafantatra fa tamin'izany fotoan'andro izany tokoa dia voalaza fa efa voasambotra izy karazana hoe nisy zany raharaha fa ilay zavatra mihitsy no tena tsy nazava tao anatiny. Voalaza mantsy fa hoe nampisamboriny prime ministre hoy ny gazety ny général Jean Vernarivo satria nanodikodina volam-panjakana tamin'ny alalan'ny fanamboarana asa-panjakana. Fanontaniana no apetraky ny gazety ve izay voalaza tamin'izay fanotazonina nandritry ny ora telo tao amin'ny polisy mpanao famotorana izy nandeha nefa nresaka fa noho ny fidiran'ny olona lehibe eto amin'ny firenena dia no ahafahany ity Ramatoa ity ary nambenana zandary ny tranony eny amin'ny ANC eny Ivato satria izy ny tompony hôtely malaza io. Nandeha tao anatin'ny tranokala ny Facebook koa ity raharaha ity hoy ny gazety dia samy manana ny filazany avokoa rehetra amin'izao fotoana izao izay vao fantatra fa Ingara Velonarivo prime ministre no nampisambotra ny Razay Mamonjy Claudine sy Raramanantsoa Saoly Niaina Jacqueline ary Andriatsaraliana Sylvie izay mpiara-miasa aminy ho ihany ny gazety. Ny taratasy ny la gazety Grandille avy amin'ny zandary izay mivantana tany amin'ny sekretera-panjakana miadidiny zandarmerie izany no nampisambotra ity Ramatoa ity izay voalaza fa tena akaiky dia akaiky ny filoham-pirenena ary lehiben'ny HVM any Fianaratsoa izay ary raha mbola voalaza fa mpanolotsaina manoka ny filohan'ny repoblika Rajoelina Mampianina tsy nahagaga nefa ny fisamborana hoy ny gazety raha tany-tantalàna marina i Madagasikara satria voalaza fa vola mitetina 346,96 millions 492 444 ariary na 2 milliards FMZ zany latsaka kely no voalaza io. Izany vola izany dia nahodikodina tamin'ny tranon'ny commune no atsaraina tao Ambohimahamanina ao Ambalavao Tsieny Pare Ambohimahamasina ny taona 2024 lasa teo ary voasambotra tamin'ny ary voasoratra amin'ny teti-bolam-panjakana manokana ho an'ny commune tamin'ny 2024 izay ny ministry ny ady-tany namoaka izany. Ity commune Ambohimahamasina ity dia tsy nisy asa natao na kely aza fa noterena andefa vola tany amin'ny compte ny olona voalaza anarana ambony io ny be ny tanàna antsoina hoe Tsabo Pierre sy ny mpitambola ny commune. Tsy vitan'izany fa vola nampiororona koa ny fisafona nataon'ny fanjakana no nahalalana marina ny rehetra amin'izao raharaha izao. Misy koa ny ministra voatontonona amin'io raharaha io ka ho hitantsika ihany ny hotoy ny voalaza fa mbola misy asa maro fanamboarana asa-panjakana mbola mahavoaroroy an'izany Ramatoa izany ho ihany ny la gazety la Grandille fa ho hitantsika eo ihany moa ny toy ny raharaha ity gazety ity. Izany rehetrarehetra izany no milaza fa misy zavatra tena tsy mazava eto amin'ny firenena ary ny filoham-pirenena tsy mba manakavaly amin'ny vanim-potoana ifampiresahana amin'ny mpanao gazety hoe inona daholo izany zava-misy rehetrarehetra izany. Ny raharahany Singapour mbola fanondranana bois de rose mbola be dia be ao anatin'izay andeha fitsarana amin'ity volana ity any Singapour. Ahoana daholo mikasika an'izany raha rehetrarehetra izany saingy tsy ambara izany any zavatra mitranga fotsiny dia ny fifanebahana sy ny faniliana andraikitra eto amin'ny firenena ary hita taratra nasio maso bahoaka tokoa izany tamin'ny raharaha lalana teny Ambohipo iny. Ny dikan'ireny rehetrarehetra ireny dia tena hita mihitsy fa ny fanodikodonana ao anatin'ny vola zany dia tena mandeha satria toa voalaza indray fa hoe vola tokony ateo amin'ny distrika hafa dia aleo aty aminareo zany hoe makaiza ny asin'ilay distrika tokony ametrahana an'ilay vola kay fa ny hoe satria ve zay mantsy no maharatsy an'ity fanjakana fohy be mitantana ny rehetrarehetra ity fa tsy misy mihitsy ny tena hoe fanomezana fahefana ny fotony ka tsy misy hoe ny distrika tsy omendanja bebe kokoa fa itsy distrika ity tsy omena satria ny vola tokony omenan'io aloha omena ny ato fa ny ato misy olona mampatahotra ato dia izay le tokony hoe aleo tsy njaraina araka ny tokony ho izy tokoa ilay fahefana dia omena fahefana tsy mila mifampiera risy fa raha nomena fahefana zao ny boriboritany faharoa ohatra afaka manana fahefana tanteraka izy dia hoe tonga dia avy hatrany dia manao ny lalana eny Andohany Mandroseza dia vita
tsy misy fitokonana. Ary rehefa mitokona koa zany dia ahodina ny vola tokony ho ary makary dia inona koa ny dikan'izany raha pitsy ravaka pitsy zany izay rehetrarehetra ve mety tsy ho faly amin'ny fitondrana amin'ny zava-misy any amin'ny fiarahamonina zary be deaibe zany dia samy hitokotokona tahaka an'izany tahaka ny entsiadana sy nisy ohatrohatra izany ve ny zavatra hitranga dia hipotra tahaka an'izany ny zavatra rehetra dia zay vao andray andraikitra ny ao anatin'ny fitantanana ny firenena tsy tena vonina hitantana tokoa ny mpitondra ankehitriny ary izay tsy fahavonona na ananan'ny mpitondray no nahatonga ny docteur Jean-Louis Robinson hiteny hoe tokony hipetraka amin'izay ny filoham-pirenena tsy hitantana intsony ary hikarakara fifidianana mialohan'ny fotoana.